Korintianina faharoa toko faharoa. Ny vokatry ny fibebahana. Korintianina faharoa toko faharoa, ny andinin'ny voalohany hatramin'ny 17. Fa ninia toy izao tato am-poko aho, dia tsy hankaty aminareo indray amin'ny alahelo. Fa raha mampalahelo anareo aho, iza moa no mampifaly ahy, afa-tsy ilay nampalaheloviko ihany? Ary nanoratra izany indrindra aho, fandrao rehefa tonga aho, dia ahazo alahelo amin'izay tokony hifaliako, satria matoky anareo aho, fa ny fifaliako dia anareo rehetra koa. Fa tamin'ny hahabeny fahoriana sy ny alahelo ny foko no nanoratako taminareo tamin'ny ranomasy be, tsy ny hampalahelovana anareo, fa ny mba hahafantaranareo ny fitiavana izay itiavako anareo indrindra. Fa raha nisy efa nampalahelo, dia tsy nampalahelo ahy ihany izy, nefa tsy tahanao teny mafy loatra aho, fa mba nampalahelo anareo rehetra koa. Ampo amin'izany olony izany ny fampijaliana nataony maro, ka dia aleo mamela eloka sy mampifaly azy kosa ianareo, fandrao dia resy ny fitombona lahelo izany olona izany. Koa mananatra anareo aho, mba hikenareo ho raisina tsara amin'ny fitiavana izy. Fa izany koa no nanoratako, mba ho fantatro izay toetra anareo, na manaika amin'ny zavatra rehetra ianareo, na tsia. Fa izay avelanareo eloka, dia mba avelako heloka koa. Ary zao anefa, raha nisy heloka navelako, dia noho ny aminareo no namelako azy teo imason'i Kristy, fandrao ho resy ny fitaky Satana isika, fa fantatsika ny hafetseny. Ary rehefa tonga tany Troasy hitory ny filazantsarany Kristy aho, ka novohaina varavarana ao amin'ny Tompo, dia tsy tafandry ny fanahiko, satria tsy nahita ny Titosy rahalahiko aho, fa nanao veloman'ny olona aho, dia niala teo nankany Makedonia. Andriamanitra mampandresy. Korintianina faharoa toko faharoa, ny andinin'ny 14 hatramin'ny 17. Fa isaorana ny Andriamanitra izay mitondra anay mandrakariva ao amin'ny Kristy toy ny fanaon'izay avy nandresy, ka dia ampisehoany ny hanitry ny fahalalana azy eny tontolo eny izahay. Fa hanitry Kristy ho an'Andriamanitra zahay, amin'izay ho vonjena sy izay ho very. Amin'ny sasany dia hanitra avy amin'ny fahafatesana ho amin'ny fahafatesana, fa amin'ny sasany kosa dia hanitra avy amin'ny fiainana ho amin'ny fiainana. Koa iza moa no antonina ho amin'izany zavatra izany? Fa tsy mba toy ny maro izay manatsatsy ny tenin'Andriamanitra hahazoam-bola izahay, fa toy ny amin'ny fahadiovam-po kosa, dia avy amin'Andriamanitra sady eo anatrehan'Andriamanitra no hitenenanay ao amin'ny Kristy.